enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika zay ray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola mainana zao fotoana zao ihany koa irina dia hiasa ao anatsika ny fanahy masina aloha anderatsika ny amin'ny lesina anio dia vavaka isika ry Jehovah Andriamanitra eo irina tokoa ianao raha hiasa ao anatinay ka hamboly zavatsoa aoka ireo izay tsy avy aminao hiala fa na ny toetra na ny fotom-pisainana na ny fomba fanao dia mba ho araka ny sitraponao ane raha ny herin'ny tenanay dia tsy havitanay an'izany kanefa rehefa eo ianao dia mivoaka mpandresy tokoa zahay miasa ao anatin'ny tsirairay avy ary aoka ny tenao anay io hanafaka anay minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe nampianarina ny vahoaka nampitombo ny fahatahoran'ny fariseo ny fahatongavan'ireo Grika azo heverina fa olona matahotra an'Andriamanitra ireo Grika ireo nanitona azy ny fanompoan'ny Jiosy Andriamanitra tokana na dia tsy niova fotateraka azy izy rehefa nitondra ny fangatahany teo amin'i Jesosy i André sy Filipo dia nasongadin'i Jesosy ny lanjan'izany fotoana izany hoy izy manao hoe tonga n'izany tonga ny fotoana hankalazana ny zanak'olona nanondro kion-dalana anankiray teo amin'ny asa fanompoan'i Jesosy ny hoe tonga ny fotoana nampiasa ny fanoharana momba ny voambary izay maty mba ahavokatra be Jesosy mpino marobe manerana n'izao tontolo izao ny vokatra nentin'ny fahafatesany ary hita amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny ankamaroan'izany tahaka ny voambary izay nalevina tao amin'ny tany ary maty i Jesosy koa dia ny aina fiainam-pahafoizan'ny tena sy fanompoana ary nanolotra ny aina ho an'ny hafa amin'ny farany dia manao antso amin'ny fahafatesana amin'ny tena Jesosy ireo rehetra izay mifidy ny anara-dia azy no iantefen'izany antso izany tahaka ny voa izay tsy maintsy maty mba hamoa no tsy maintsy hafatesantsika amin'ny tena mba tonga antsika hateraka indray amin'ny Kristy amin'ny fanarahana ny hoam-panomponana sehony no iraisantsika aminy ao amin'ny fahafatesana izay rehetra mifidy ny anaraka ny Kristy dia afaka miandrandra sahady ny valo soa lehibe dia ny fankalazana ny ray azy tao ariana an'izay dia nahatsapa fitepitebena lalina tao anatin'i Jesosy no ny fahatomoran'ny fahafatesana natahorany mafy ny fisarahana amin'irainy kanefa tsy nivavaka ny mba hialana amin'izany fizahany-toetra mamay izany izy nanapa-kevitra ny hiatsika ny toe-javatra izy ka nanao hoe nefa izao ny aviako ho amin'ity ora ity nanambara ny hevin'ny lalina finosin'ny fahafatesany Jesosy nolazainy fa amin'izany no hitsarana n'izao tolo izao ary horohana ny andrinan'izao tolo izao ny vokatry ny fahafatesany Kristy dia ny ho voataona hakeo aminy ny olona rehetra anatin'izany sika aneo an'izany mialoha sahady no fahatongavan'ireo Grika izany tao amin'ny tenimpolo mba hitady azy ary taonany olona rehetra hakeo aminy ny asa mpitiavana faratampony izay nataony
fanontaniana mipetraka dia hoe move nao anisan'izay manaiky ny andray azy a sa ilay mijery fahagagana fotsiny sy mandinika ny rina dia anana safidy tsara manjakariva isika amena to malala ho misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany irina eny mba voaova hatrany izahay ka ny teninao izay ho raisinay hatramin'izay ka hatramin'izao ny tsy handalo fotsiny fa hanampy anay andray fanapaha-kevitra tsara kokoa hatrany dia ny fandraisanay ianao aminaran'i Jesosy amena. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.